andry iray ao anatin'ny drafim-pirenena ho fanavaozana ny fandriampahalemana eto amintsika ny polisy pirenena. Ho an'ity andro ity dia ny polisy manakaiky vahoaka no teboka iangana ho fanatanterahana izany. Arahantsika ato anatin'ny fanady adina ny fitsidihana nataon'ny tale jeneraly ny polisy pirenena tany amin'ny tapany Antsimonosy ho fanomezana ny toromarika sy baiko ho fanakekezana ny vahoaka. Andaniny fa itsy ankilany ny santiona ambokatra mivaingana azon'ny polisy pirenena tamin'ny fiaraha-mientana tamin'ny vahoaka ary amaranantsika azy ny ezaka ataon'ny polisy pirenena amin'ny fifehezana teknôlôjia moderna izay mila fehezana koa ankehitriny isiny ny fandriampahalemana. Sanfily, Toliara, Fokotany Mafana, Beponina sy mpivezivezy, stationnement taxi brosy, nampilamina ny ponina ny polisy manakaiky vahoaka amin'ny alalan'ny poste de police na orina teto. Président Fokotany eto Sanfily tsika zany aloha ifanakaiky miara-miasa satria mifamofameny le asantsika. Nareo mba mafataka ny any anatina Fokotany any. Ino tena tombomiazo amin'ity poste de police ty? Eto Sanfily aloha tena milama hatram'izao dia ny timpetsarin'ity poste de police ty vaovao ty aloha. Hatram'izao aloha tena mbo tsisy problème mihitsy eto Sanfily. Taloha inona zavatra misy? Taloha zany tratry ny tsisy eto dia maro zavatra eto misy manafiky misy raha dia nipetsarin'ity poste de police eto dia milama hatram'izao aloha. Manahoana le fiaraha-miasan'ny polisy eto? Tena mahafinaritra mihitsy fiaraha-miasan'ny polisy aloha hatram'izao. Manome resalement mihitsy zay ary manome resalement koa aloha zay ary miaraka miasa mihitsy zay aloha hatram'izao. Lalan-jiolahy kosa eto Tsongobory, 3 kilometatra miala ny ivon'ny tanànan'ny Toliara manamorona ny lalam-pirenena fahasivy. Sisy tanàna ka lasa fidirana sy fivoahan'ny mpanao ratsy. Videto manao an'io adala io fa ny baka ivenana atsizay sady misy fivoria zany mangataka zahay masinareo poste de police any aminay any fa problème zahay satria zahay zany miantso an'le posy diana amin'ny 15 minutes eo tonga fa tsy hitana zalahy ka dia mba nahazo valy moa zahay dia zahay zany nahazo voalohany numéro 10 matoa. Na mbola tsy ampy aza dia nahitapam-biazana ny fanakekezana ny vahoaka amin'ny alalan'ny poste de police 3 misy eto Toliara, komisaria 2 no mifehy azy ireo. Reto Toliara vila loatra amin'izao tena hoe ataky amin'ny groupe tsy misy mihitsy zany tatapato zay tako hoe tanatin'ny volana maromaro zay tsy misy fa jenanao dia tratra dao jenanao dia tratra. Toliara tsy miroro manahaka azy koa ny polisy. Milety masoandro mifamotona, masoandro miposaka vao barakay. Misy 67 hektara eto, tanora milanonana, tsy ilaozan'izay diso bosaka, miasa mafy ny polisy, atao tsara ambina ny toerana mafanaka isan'izany Sanfily. Ty zany no gare routière, zany hoe ty zany ny stationnement, eto zany le vezivezy le olona, indrindra fa hoe misy tomobile tonga amin'ny alina, ka tsy maintsy arahy maso zay mouvement ny olona rehetrarehetra tonga zay satria amin'ny alina zay tsy maintsy misy foana ny resaka insécurité tsela zay angamba misy olona avy agny Sakaraha efa voareperan'ny zareo avy agny le izy tao agnatina Mazda fantany tamina place toerana misy anazy dia tao zany no narahany zareo vao niala fotsiny tomobile izy amin'ny andro alina igny tonga dia niagresseny zalahy dia tamin'izay moa zany nisy basy tratra tamin'izay dia tratra daholo le bandroalahy zany. Poste de police patrouille no nofantaritsika hatreto fa tsy lany fomba hoenty manakaiky ny vahoaka ny polisy pirenena. Ny polisy judiciaire moa zany dia akoatran'ireo voalaza ireo zany hoe mandray fitarainana sy fitorohana dia midina ihany koa zany zay indraindray eny amin'ny anelanelan'ny vahoaka eny hanao fisamborana zay tratra ambodiomby indrindra fotoana mafampana dia manao patrouille ohatran'ireo polisy administrative na polisy préventive ireo zay fa ny anaindray dia mitady ny olona manao fandikandalana ka samborina eo ampanaovana azy mihitsy tsy miandro ny tokavany fotoro zay fa zay mihitsy no mitady azy rehefa mafampana amin'izay mampalaza n'izay herisetra zay ka ny fanentana nataonay dia ny fangatana ny loharanom-baovao mba tsy salasala tatitra zay hitany zareo aty aminay ary efa natao moa zany dia ahitambokatra ary bokatra rehetra dia saika avy amin'izay fehiny vahoaka sy polisy mifanakaiky tanàna mandro fahalemana. Ny hoe ilesika teraka tsy dia bara fa azo atao azo iaina efa milova zany. Taloha Toliara dia hoe Toliara tsy miroro sansy anatiny ngamba ny resana hoe Toliara tsy miroro zay. Eo amin'ny lafiny iray tsy matory tokoa ny olona sy natahotra.
tsy milamina ny tany rehefa tery zany dia tena toliara Tsimboro le mivoaka le afaka mivoaka satria mafana ny tanàna dia amin'ny alina ny olona vao mivoaka zany hoe mivoaka milamina tsara tsisy tahotra mihitsy zay zany mahavamboarana ny toliara zay tsy miteny hoe tena zato isan-jato dia milamina ny toliara misy zatra madinidinika misy foana zatra madinidinika fa lafiny mahatsara ny toliara koa ny fiaraha-miasa no fokotana misy mijabo teto ho an'ny tale jeneraly ny polisy pirenena izay nitsidika taty amin'ny faritany Toliara sy ny tapany atsimo amin'ny faritany ny Fianaratsoa fa pahatsehivana fanomezana toromarika baiko fampitandremana no hafatra napetrany hoe resesa na réforme secteur de sécurité anatintsika zao ny fanatanterahana izay rehefa nisy nataotsika anisan'izany resaka patrouille anisan'izany resaka fanaovana ny poste de police io zay any anatin'ny fokotany miezaka mihitsy miditra any anatin'ny fokotany reny amin'ny resaka fitandrona ny filaminana resaka sécurité zany nidikan'izay tokony hafantatra ny zava-misy mitranga isanandro reny tsy hoe anao routine fotsiny anaovantsika ny asa andavanandro fa mba hafantatra sy anatsara ihany koa hoe inona ny zavatra misy eto inona ny resaka tsy fandrimpanemana misy eto resaka andalo sekoly daholo tsika reo tsisy tsy mandalo école zany any tsika dia efa nampianarina hoe ahoana ny discipline ahoana ny resaka comportement zay dia tandremina satria ny olona ny vahoaka dia mijery antsika ary manantena zavatra antsika izy matoa izy mitaraina dia misy misy zava-manjo azy zay dia aoka antsika mba hanampy sahirana izy amin'ny resaka sécurité dia tsika andraina mpiseho comportement hafa aoka tsy hahenao zay intsony tsika manana ny règlement manana ny discipline dia zay na discipline zay satria nambokatra azo hitarafana ny zava-misy tsy tany atsimo indray ity fa teto Antananarivo saingy santionany mety hanaitra ny fisehony sary ny fifanekekezan'ny vahoaka sy ny polisy ny asa ratsy kidnapping tetsy manakam-bahiny fa nadiadina ny arahana tamin'ny sikri serasera ny polisy pirenena makasika ny fakanakely na tsy fahitana zaza anankiray tovolahy-kely 5 taona teny manakam-bahiny narahana fandrahonana sy fitakiana vola avy amin'ireo mpakakeriny rehefa nlalao teny atokotany teny manakam-bahiny dia tsy hita le zaza dia zay zany dia ohatrany zetra nanomboka tamin'ray zany koropaka amin'izay nijery azy tsy hita mandra-pahatonga ny tamin'ny 7 ariva dia lasa zay nandeha nanatona polisy ndasaka taratasy zany zareo tao amin'ny devan-tsena hoe aty aminay le zaza ka omeo vola zay 5 millions ariary fa raha zay dia tsy hitanareo intsony zanakareo dia natsona zany le numéro io dia izy tsy mandray telefôna fa namaly message izy hoe alefa ao amin'ity fotsiny ny vola teo anatrehan'izay dia nandray fipetrapetrany izay mitandro filaminana ary naplaza anireo sampana rehetra eto anivon'ny polisy pirenena eto Antananarivo renivohitra amin'ny fikarohana sy ny fipetra rehetra mifanaraka amin'io fakanakeriny izay zaza vo 5 taona onja io tao arina amin'ny fanangonam-baovao rehetrarehetra sy ny fiainona ireo ray aman-dreny no nafatarana sy nafana manaraka an'ireo olon-dratry dia nandeha avy hatrany ireo polisy ikarakara ny famotolana sy ny fikarohana ary avitra somatsara koa ilay zaza olona roa voasambotra sy voaroiroy amin'izao fakanakeriny sy fitakiana vola amin'ny zaza tsy mandatsiny izy dia nandray andraikitra 100% zareo satria dia ny olona nangalatra an'le zaza dia tany amora rano natratrarana azy eto izahay dia manentana satria matoa nisy ny vokatra ohatran'izao dia nisy ny fiara-miasa teo amin'ny fianakaviana sy ny tandro filaminana ary efa fampanantenanay foana nareo foana amin'izay le hoe fiara-miasa
indrindra ihany koa amin'ireo fokotany sy ny tambazotra rehetra nahitana zao vokatra izao. Raha iverenantsika ny fijidena nataon'ny État général ny polisy pirenena tany amin'ny tapany Atsimon'ny Nosy dia isan'ny nomariany manokana ny tsy maintsy fehezan'ny polisy pirenena ny fampiasana ny teknôlôjia avolenta andaniny ho fanaraha-maso ny asan-jiolahy izay matetika miserany anatin'izy ireny fa etsikilany koa fitaovana iray azo ampiasaina hanakekezana kokoa ny vahoaka. Asory dia fanaovana routine fa ny zavatra mivoatra isan'andro, voatra isan'olo, zavatra tsy maintsy maharaka an'izay tsika fa raha tsy zany tsy mety. Tsy hoe nanaovana Facebook, nanaovana plaisir, mba ampiasao amin'ny zavatra tokony anefaizana azy ny fanaovana amin'izay. Mba mijery vaovao, atraiza satria tsika polisy dia tsy maintsy maharaka vaovao, anisan'ny asantsika zany. Indrindrindrina mandresaka renseignement. Efa mampiasa io teknôlôjia avolenta io ny fiady dipartany ny polisy pirenena eto Toliara. Ny fampiasana logiciel ifehezana ireo vahiny mivoaka sy miditra eto amin'ny morontsiraky ny faritra Atsimondrefana, io no isantarany azy. Misy lalàna mifehana izy ireny sy ny fivezivezeny reny misy ny oapefy misy ny fanaraka amin'ny zavatra tsy tokony eritreretintsika sy ny fanaraka amin'ny lalàna misy eto a Madagasikara. Ka mba ahafahana mijery an'izay misy ny fitaovana informatika dia efa nanomboka nametraka logiciel manokana izahay enregistrena an'ireny mpivahiny mandalo sy monina eto amin'ny faritra iadidianay. Efa lasa lavitra kosa i Nosobe ny fahafantarana ny tanàna ny Elville amin'ny alalan'ny caméra de surveillance na atoandro na alina no efa ampiasain'ny komisaria any atoerana. Caméra 720 faritra 420 ao an-tanànan'ny Elville eo ambany mason'ny polisy andro manalina, lalambe, bazary, kianja ny atao rehetra vakina fotsiny. Dia amin'reto toerana tena fivezivezen'ny fiara zany, reto izao miakatra aty amin'ny komisaria moa aty makany stade ny Ambodivoly io zany toerana atao hoe banky zany ary koa tsy maintsy jerena akaiky any zany reny. Maro ny vokatra azo, mpangaro paosy, mpanendaka, mpamaky trano sy ny sisa miteny ho azy ny sary. Nefa gardien izy amin'ny alalan'ity caméra ity moa zany dia manampy be dia be amin'ny fitandrona filaminana, eo ihany koa ny amin'ny famovozana sy hitantsika eto, ary efa betsaka ny résultat azo tamin'ity zavatra ity. Ataoko hoe avolenta satria tena efa na amin'ny alina raha dia vao identifier ilay olona azo fantarina tsara. Eo amin'izay ezaka ataon'ny polisy pirenena hanakaiky ny vahoaka amin'ny alalan'ny fampiasana teknôlôjia moderna izay dia fantatra izao fa nanokatra page Facebook ofisialy ny sikri na ny safandraraha eo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka misahana ny serasera. Ankoatran'ny fifampitam-baovao dia sehatra azo ifanakalozan-kevitra sy andraisana toromarika ity page Facebook ny polisy pirenena malagasy ity. Tanjona dia ny hoe polisy pirenena manakaiky.